sakaizany mpandresy sakaizany mpandresy ho fanabeazana ny olompirenena ovanona. Sakaizany mpandresy iarahana amin'Andriamatoa Jeneraly Ramakavelo Désiré, mpanabe no sady mpandalina ny tantaram-pirenena. Sakaizany mpandresy miarabantsika rehetra indray tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoantsika ny sakaizan'ny mpandresy aloha zany raha izay no afantarantsika azy hatramin'izay ho antsika efa mpanaraka ny fandaharana tany amin'ny onjam-peo, mpanaraka ny fandaharana tamin'ny tambajotra tserasera, zao isika manaraka ny fandaharana amin'ny alalan'ny fahitalavitra dia arapaina avokoa isika rehetra zany mbola tafaraka aminay. Ho anao izay sambany kosa manaraka ny fandaharana dia tsara ny manamarika, tsara ny mampafantatra antsika fa ny fandaharantsika dia mifototra amin'ny antsoina hoe fanabeazana sy fitaizana. Omeko fotoana kely ny ngamba ny vahiantsika ny fotoana mampety azy anazavana hoe inona mahasamihafa izay fanabeazana sy ny antsoina hoe fitaizana zay fa misy tena fahasamihafany tokoa zay. Miaraba ny mon général aloha tafaraka aminay mitendry ity. Dia miarabanao idéal dia miaraban'ny technicien dia miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana sakaizan'ny mpandresy tokoa. Mon général efa natsitiko teo ihany ho resantsika ihany toy ny fandaharantsika tamin'ny farany makasika ny hoe ahoana zany antsoina hoe tokantrano sambatra na tokantrano milamina izany fa natsitiko kely teo dia aleo tao dia ho resantsika inona ny mahasamihafa ny antsoina hoe fanabeazana sy fitaizana ary inona ny tena zava-misy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, fanabeazana sa fitaizana. Ia, misaotranao fa io dia ampifangaron'ny olona tokoa zany atao hoe fanabeazana sy fitaizana. Ny fanabeazana dia fanomanana ny zanaka ho ray tompon'andraikitra ary fanomanana ny zanaka vavy ho reny tompon'andraikitra, zany hoe ho mpivady tompon'andraikitra ihany koa zany dadazineny. Fanomanana olona ho tompon'andraikitra ka ny fanabeazana dia ao anivon'ny tokantrano satria dada no alaina tahaka amin'ny atao hoe ray ary neny no alaina tahaka amin'ny atao hoe reny ary dadazineny no alaina tahaka amin'ny atao hoe mpivady. Ao anivon'ny tokantrano ny fanabeazana ary ny fanabeazana dia manomana ny zanaka ao ahay mandrindra, ahay mandamina, ahay mitsinjo, mahay mamelona ary mahay miaro an'izany hoe ankonany zany. Tsy azo foana zany adidiny atao hoe ray aman-dreny, mahay mandrindra, mahay mandamina, mahay mitsinjo, mahay mamelona ary mahay miaro. Tsy mora ny mahazo an'izany fa tsy maintsy anatin'ny traika efam-piainana ary manomboka eo amin'ny fahazazana no azahoana an'izay. Zay fahazahoana zay ny atao hoe fametrahana rafitsaina, zay ny fanabeazana. Ka io rafitsaina io manomboka amin'ny fahatelo taona ka tany amin'ny fahavalo amby folo taona mandritra ny 5 amby folo taona angarangidiny, 3 ka hatramin'ny 5 taona ny tena fametrahana rafitsaina satria hitan'ny maso ireny sofina ataon'ny tanana dia mandrafitra ny sainy ary zay zavatra voarafitra ny sainy eo dia tsy afaka intsony fa dia taria 9 ka hatramin'ny 5 taona efa azo antoka izy fa misy rafitsaina dia mahay mandrindra, mahay mandamina, mahay mitsinjo, mahay mamela, mahay miaro ny fiainany manomboka eo dia 10 taona mankany 9 amby folo taona azo antoka fa olo tompon'andraikitra. Zay ny atao hoe fanabeazana. Fa ny fitaizana dia fampitana fahalalana ho tonga fahaizana ka azahoana maro-pahaizana mba azahoana toerana na asa. Zay ny atao hoe fitaizana. Ka ny toerana fitaizana dia any an-tsekoly, any am-piangonana, eo amin'ny fiarahamonina satria fahalalana ampitany reny ho tonga fahaizana ary ananany traika efam-piainana. Fa ny fanabeazana manomana olona tompon'andraikitra ary ny fitaizana manomana olona tompo-toerana dia mifameno. Zany hoe tsy afaka misaraka mihitsy ny ankohonany ray aman-dreny sy ny sekoly na ny fiangonana na ny fiarahamonina. Raha misy ataoko hoe karazan'olona na hoe tokantrano anankiray tsy tafiditra tao anatin'izay fazan'ilay hoe 3 hatramin'ny 5 taona izay, zany hoe tsy nikolokolo, tsy nanomana an'ilay zaza izy ao anatin'izay vanim-potoana izay mbola misy antoka na mbola misy fanantenana avy eo azy aty aorian'izay fa 5 taona an'ilay zaza izay satria eo amin'ny 5 taona efa hafa indray ny fomba fijeriny ankizy mantsy ao anatin'izay. Tena marina fa na dia tsy nahazo mihitsy satria tsy be dia be mihitsy eny mahalala zany hoe raha fetana ny sainy zay ny mahatompin'andraikitra tsy fanometsiny satria tsy fahalalana ananana dia zay zara raha misy fotoana ohatran'izao anazavantsika azy. Fa ny tena fametrahana rafitsaina raha toka tsy vita tamin'ireo vanim-taona nytanysaiko ireo dia zay hitan'ny maso fa tsy amin'ny toerany na tsy sahazaza ary tsy tokony ho izy dia manao ny tanana. Ohatra hitan'ny masonao zao hoe misy fako ao, eo ve ny toeran'io fako ao
raha tianana rafitsaina mipetraka ianao a rehefa hitany masonao fa tsy eo amin'ny toerana sahaza azy de mandray ny tananao a de mandefa azy any fanaripako zay fihetsika anankiroa hitany maso ataon'ny tanan'zay no mametraka rafitsaina ary io rafitsaina io ny afantaranan'olo eo misy rafitsaina de tsotra tia mandamina tia mandio tia mandrindra satria hitany masony hoe tsy araky ny tokony izy fa misavoritaka de manao ny tanany dikan'zany zany da tianana rafitsaina ianao de tsotra na mivanotaona ina na mivanotaona ary zarina an'izay ny zaza hoe tia tsy eto ny toerany anaka fa eto ny fametrahana azy hitany masony dikan'zany zany raha tianao arina rafitsaina ny zanakao de ampianaro mandamina hoe mifasiana kiraro eto fametrahana fitaovam-pianarana eto fanatantonana akanjo eroa tsitsetsitsitsy fa sady milamina tsy mandany fotoana iny ary madio satria raha vao misavoritaka mety misy vovoka de tsita ka zay fahadiovana sy filaminan'zay no mahazava-dehibe an'le hoe raha vao hitany maso ataon'ny tana de mametraka rafitsaina ary zay rafitsaina zay tena ny antony tena ametrahana ny voambolana hoe rafitra ny rafitra de ny fahatsara-piainana ohatra hoe mandrafitra fanaka ianao manao seza ianao mba tsy hipetraka amin'ny tany manao latapatra ianao mba tsy hinana amin'ny tany manao fandrina ianao mba tsy hatory amin'ny tany zay ny atao hoe rafitra fanamoram-piainana ary fanatsara-piainana de tsisy am'izay koa ny saina fa samy hafa eto de fa tsidiko a samy hafa ny olona misy rafitsaina ho tompona andraikitsy sy ny olona marantsaina zay nahazo fahalalana tsy fiainana nefa tsy misy rafitsaina na mpianatra teny amin'ny université ny teneniko an'izany mpianatra teny amin'ny université marantsaina fa tsisy rafitsaina fa maninona no miteny miteny zany satria rehefa manomboka ny tom-pianarana ka manontany ny mpianatra satria any amin'ny niveau na licence mampianatra de miteny hoe inona ny ataonareo rehefa vita ny licence na ny maîtrise valiny mbola tsy fantatra raha mitsy raha efapolo ny mpianatra eo a ny anaky telo ny mpamiteny ny sisa mbola tsy fantatra toy zany tanamody aza mandany fotoana eo fa isy tsisy mihetsika fa mijanona eo satria olona tsisy rafitsaina tena antony iny firifiry ny mahazo mari-pahaizana na diplôma avy any amin'ny université nefa tsy mahita azy reny le marantsaina fa tsisy rafitsaina fa ny olona raha manana rafitsaina mahay mandrindra mahay mandamina mahay mitsindro mahay efa fantany hoe inona ny ataony malala ny safidiny malala ny talentany inona ny zavatra manavana anazy ary ny olona manana safidy sy talenta mazava zay avy amin'Andriamanitra tsy maintsy tafita amin'ny fiainana satria ny talenta voajana napetraka Andriamanitra ao mivatanao ary tsy mitombo mihatsara foana ny talenta iny ary zay ny mahatonga hoe ny olona ny ohatra raisiko fotsiny de ohatra toa any am'seritry ny fanatanjahantena fitotoana le zaza ohatra ny Lionel Messi reny no miteny amin'ny dada sineny hoe zahako ny safidiko anao baolina fa ny talenta ny eo amin'ny tongony akavia miaraka ny safidy talenta na ny président de république any États-Unis tsy mandray vola raisy ny Lionel Messi ao anatiny toa tsisy afa amin'izany daholy ny olona hoe mampiasa ny talentany sy ny safidiny na manao hosodoko zany na ampihiry zany na mpitendry zava-maneno etsetra raha vao miainga amin'ny vatanao le izy ka safidinao tsy maintsy tafeta satria ny antony de ty ny olona manana safidy sy talenta miaraka tsy mila olona ho arina ny tena hoe tia atao izy ihany ary rehefa izy ihany de izy mitady hoe ampitombony ampivelariny ataony miatsara ary zay mahatonga azy hoe faratapiny any amin'ny saitrambony ary ny olona manana safidy tsy maintsy manana safidy mazava ary manana tanjona mazava tsara eo fiainany ary zay mahatafita azy tiako resana kely moa général hoe ahoana ny fomba amantarana na ahafahana mitrandraka an'izay hoe talenta ny ankizy ao anatin'ny tokantrano zay satria be dia be ny ray aman-dreny mety mieritreritra manao an'izao hoe ka le zanakainy tsy hainay hoe inona le tena tiany atao mariny inona le tena talenta ananany inona le zavatra tokony hoe ho lalana izorany ao anatin'izay ny zavatra lazaiko ianao idealy tsisy ray aman-dreny manaiky ny safidiny zanany zay ny fantatro aloha ny antony de ny mpianatra eny amin'ny université ny faniriny ray aman-dreny avokoa ny 700 ny mpianatra eny amin'ny université fa tsy safidiny mpianatra tiako lasa ingénieur anao tiako mpampianatra tiako dokotera tiako avocat tiako fa safidiny le zanakao ve zay sa fanirinao dadasiny ka tsy mba mijerinao avy tsara ho any zanany kosa fa izy ao zany anatin'izay mahatonga ny hoe mavita fianarana mahazo diplôma ambony izy fa tsy mahita asa fa raha safidiny de lazaiko anao fa mbola ataoko hoe mbola any amin'ny classe de troisième izy de fa mahalala tsara mihitsy hoe inona le zavatra tadiaviny fa raha any amin'ny classe de troisième ny zanakao miteny hoe za dadasiny tsy hianatra tsony fa za hanao baolina
na zaho pira voafelaky ny tamainy fitao aloha mibaka jesineny mbola afaka miatoko any eny hipetrahany za milaza aminao fa anisany tena mampandroso ny amerikanina io tompoko fa nisy fotoana tany Etats-Unis tena ny amerikanina de tena hoe inona ny zavatra manavanana azy sy safidiny de ny amerikana ny azy ny université andoavam-bola fa tsy misy hoe afaka baka vao makany fa rehefa manambola foana za mboly paraky tia lala mihitsy mifomba fambolena paraky ny lalam-barotra mikasika ny paraky sinsisa de lazaiko anao fa de mianatra any izy de momba paraky fotsiny ary dikan'izany de ny azy ny université any de mamolavola olona manampahaizana manokana amin'iny sehatra nandehanana iny expert amin'ny fambolena taba izy expert amin'ny fambolena katsaka izy expert amin'ny fambolena vary izy expert amin'ny fiompiana izy fa ny atsika ianarana dolo ty taranja rehetrarehetra ty vita le fianarana misy azo ampiarina eo amin'ny fiainana naray ary maninona tsika notr'zao satria ny rafim-pampianarana tsy mifanaraka amin'izay zavatra tadiaviny ny fiainana andavanandro eo amin'ny fiainam-bahoaka andavanandro firifiry no mivoaka ingénieur agronome zao anisy zavatra mala tsika manana ivitoerana tena hoe fikaroana ny atao hoe masom-boly le ataony hoe fao fifa misy karazana anjatony ny masom-boly vary avoaka ny fao fifa anana ny fao fifa maninony tsika manafatra vary hybride avy any Chine tena fanaovana tsinitsininy manampahaizana malagasy fanaovana tsinitsininy ny tena hoe vokatry ny malagasy ary zay toe-tsainy zay no mahapotika nyty firenetsika ty tsy matoko ny zavatra vita eto toerana ataon'ny malagasy fa raha tsy hoe avy any velany de ataony vahiny zao vao mieritreritra hoe tsara ahita aloha sika amin'ny atao hoe vary hybride io ny mahazatra mantsy mo général de hoe rehefa zavatra vita gasy de ohatrany hoe kitoto tsy mandeha amin'ny laoniny sy sisa zay foana ny eritrereta ka satria tsy alazaiko anao zany io le ray aman-dreny malagasy tsy manaiky mihitsy am'izao fotoana zao tsy fantako fa taloha tsy manaiky an'izany safidiny zanany za zao nanana zanakay faralahy teny mianadany zany tamin'izy mbola kely raha vao tsy hitanao eo izy fa hoe mijanona rera anaty amina efitra de fa miomana zay fa mety zavatra simao satria izy de tia karokaroka hoe ahoany ty famantaranandro ty ahoany ty any ty ahoany ty any ty raha vao vitana kely reo de efa miomana fa tsy mahariterinandro satria tiano fantatra hoe ahoana nanaovana any hitanao zay le toe-tsaina tia karokaroka tia alala tia afantatra fa tonga de aminao le mbola tsy manana fahalalana ohatran'izao atoko hoe amin'ny fanabeazana zao de tonga hoe tia zazam-panimba zavatra de pena maninona zao io ny sombana tsy azonao aneritreritra nefa ny tena hoe zava-dehibe napetraka Andriamanitra ao amin'io zazy io de ny fahaizana mikaroka sy mitady vahaolana nefa zay manjoantsika malagasy tsika tonga zay le tsy fananana fahatokisana ny zanak'izay no anisany tarazo mampidodoza mihitsy eo amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara tsika malagasy tsy mifampatoka rehefa vahiny de ohatra zany lazaiko anao mikasika ny fambolena fotsiny ny fao fifa ny lazaiko efa firy-taona nisan'ny zany ivitoerana fikaroana momba ny fambolena zany maniny ianao manafatra vary any Chine fa nga rehefa ataony sinoa de tsara am'izay masom-boly tsy azo atao masom-boly rehefa mamokatra zay mahavary hybride azy io ohatra ny ramole ihany zanaka soavaly sy apondra tsy hiteraka mandrak'izay doriamenina de tsy am'izay keo le vary hybride tsy ame masom-boly mihitsy de ndika zany anafatra masom-boly foana ianao any Chine nefa ny fao fifahanao eo zay ny lelozy tena toe-tsaina mamoehatra le toe-tsaina nanan'le malagasy no miteny fa malahelo satria mpanabe nefa zany ny zavatra misy mankasitraka mo général tam'izay fampitana fahalalana fampitana fanabeazana ihany koa ary ataoko hoe fampitana fitaizana izay mino fa ambava omana po mieritreritra ho ny fomba fiteny izay tapitra ny orantsika aloha ny anio toy izantsika mifandarantsika manaraka indray zay resaka zay de manao velomanao indray idealy de manao velomany ny mpanaraka ny fandarana engany mba hitoetra any ty fandarantsika mianaraka ty satria tena zava-dehibe mihitsy eo amin'ny sehitry ny fiarahamonina zavatra resantsika eto tena hoe ahatsara ny malagasy ny taranaka malagasy ary ananana zany ampipo hoe ny malagasy manana faharanita-tsaina tompoko afaka miteny an'izany marani-tsaina ny malagasy fa saingy pepona ary tsy tokisana dio ny mahatonga ny firenena amin'ny korosofahana mankasitraka tomboka
sakaizan'ny mpandresy sakaizan'ny mpandresy ho fanabeazana ny olom-pirenena ovanona. Sakaizan'ny mpandresy iarahana amin'Andriamatoa Jeneraly Ramakavelo Désiré mpanabe no sady mpandalina ny tantaram-pirenena. Sakaizan'ny mpandresy